Amizay vaovao sosialy izay hatrany isan'ny kaominina mavitrika amin'ireo kaominina 570 sy 100 manerana ny Madagasikara, ny kaominina ambanivohitra Antanamintarana ao amin'ny distrikan'Antsiranana faharoa ao amin'ny Faritra DIANA, ny fametrany fanjakana tsara tantana no antony nampandroso ity kaominina iray ity. Ny fitantanana tsara tantana, ny fangaraharaana no fototry ny fampandrosoana, manomboka eny anivon'ny kaominina izany ka mipakatra any amin'ny fitantanana ny firenena. Nampandroso ny kaominina ambanivohitra Antanamitarana ao amin'ny distrikan'Antsiranana faharoa, Faritra DIANA, ny fametrahany ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy miady amin'ny kolikoly, ary ny fiantsoana ny birao mahaleo tena misahana miady amin'ny kolikoly mba hiara-iasa voalohany aminy tamin'ny nandraisany ny fitantanana. Stratégie zegny nampiasaiko hoe ilay ouverture, hoe tsisy l'école mianarana hoe hitondra commune zegny, fa kosa misy zegny ny manam-pahaizana maro tokony ahafahana magnampy amin'izay fitondrasan'ny commune zay. Satria hitako zegny ny tsy mampandeha commune zay voalohany kolikoly. Ny kolikoly zegny betsaka manerana ny Madagasikara na dia nivelany aza. Fa raha ohatra ny kolikoly zegny resegna tsy maintsy mandeha zegny commune. Zegny naviako hoe bien ko zegny no contacteko voalohany, ampafantariko ny vahoaka iny atao hoe kolikoly, iny zegny maharatsy ny kolikoly, iny zegny ny impact ny kolikoly agnatin'ny commune, raha mbola misy ny kolikoly zegny agnatin'ny commune tsy mandeha zegny ny raha. Agnatin'izay koa misy les services techniques déconcentrés, ireo zay afaka manolo hevitry amin'ny fampandrosoana rehetra agnatin'ny commune, satria ny vahoaka dia mihegny agnatin'ny lalana, mihegny agnatin'ny rano fisotro madio, mihegny agnatin'ny fampianarana, mihegny agnatin'ny fambolena, ny fiompiana. Ke misy aby ny sampan-draharaha rehetra mikasiky zegny manam-pahaizana, mikasiky zegny agnatin'ny Faritra DIANA. Isan'ny kaominina mandroso indrindra ary azo atao filamatra ny kaominina Antanamintarana, na eo amin'ny fananana foto-drafitrasa izany, na eo amin'ny fiara-miasa sy ny fifandraisany amin'ny vahoaka entiny. Eo amin'izay dia misy ny peta-drindrina ahafahan'ny vahoaka mahafantatra ny vola miditra sy mivoaka ao amin'ny commune. Misy ihany koa ny famoriana ireo fokon'olona raha toa ka misy ny fanapahan-kevitra raisina, ary ihany koa anaovana tatitra amin'ny vahoaka. Mampandray anjara mavitrika ny vahoaka entiny ny mpitantana ary miara-miasa ahazoa ny vahoaka ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina aminy amin'ny fampandrosoana ny tanàna, na dia tsy mitovy firehana ara-politika azy fa ny tanjona dia iray ihany dia ny fampandrosoana. Miteraka ho azy ny fifampitokisany eo amin'ny vahoaka sy ny mpitantana ka tsy nisy latsaky ny 50 isan-jato ny tahapavitrehan'ny vahoaka amin'ny fandoavan-kevitra ao amin'ity commune ity. Miara-miasa amin'ny prodesida ihany koa ny commune ity izay mivohy izay fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana ifoton'izay.